ho atsika vaoaka anatananarivo sy ny manodidina rehetra vaovao mafaly seminaire vaovao be manomboka amin'ity alarby ary mandritry ny iray volana iray manontolo iray volan'ny fitahin'andriamanitra sy ny fifehezana ara-panahy na ihany koa fanapahana ara-panahy na antsona amin'ny teny vahiny hoe domination spirituelle manomboka amin'ny valora sy sasamaraina ny vavaka fifadikanina fa mitoy amin'ny rombe folo atoandro kosa ao anatin'ny sekolon'ny fitahina etsy amin'ny lettre frère andry fanambojanahary ireo mpanompon'andriamanitra ao anatin'ny baiboly dia nanapaka teo amin'ny tanin'ny fahavalo hoy Abimeleka tamin'ny Isaka manao hoe mialahy eto aminay ianao fa ianao mahery noho izay tongary ny fotoana iovan'ny fiainanao andraisanao fandresena sy fiovana fahasalamana tanjaka sy hery fanambinana manokana avy amin'Andriamanitra ao anatin'ity iray volany fitahin'Andriamanitra ity manentana sy miantso antsika mianakavy amin'ity alarby dia etsy amin'ny lettre frère andry fanambojanahary manomboka amin'ny valora sasamaraina ny vavaka fifadikanina ary mitoy amin'ny robe folo atoandro ao anatin'ny sekolon'ny fitahina iray volany ny fitahin'Andriamanitra sy ny fifehezana ara-panahy koa miresaka ara-panahy ary rehefa mivavaka ho anao amin'io satria tsy mivavaka ho anao androany eny fa mivavaka ho an'ny volana ho avy ihany koa amen dia ity ny ten'Andriamanitra nomeny tompo anao amin'io ray volana io Genesis 4:20 dia 2:7 Genesis 4:20 dia 2:7 amin'ny anaran'i Jesosy dia hitanao tokoa aho ary amaro dia maro ny taranakao zany aloha dia misy misalasala no amena amin'izany satria ohatrany fampiazy ny zanany ho taka ny kitana eny amin'ny lanitra sy ho taka ny fasika izay nimody amin'ny masina ary ny taranakao dia azo ny vavahady ny fahavalony zany hoe manomboka ao anatin'ity seminaire volana juin ity dia anapaka eo amin'ny tanin'ny fahavalontsika tsy ianao no matahotra ny fahavalo tsy ianao ny fehezin'ny fahavalo fa ianao no fe azy ary izy no matahotra anao jerenareo tsara ianao manomboka ao anatin'ny seminaire io dia tahaka ny andremby tsy mila mitady fitahina ianao fa rehefa voafenao ny ara-panahy dia ny fitahina no mitady anao ny fitahina no manenjika anao le amenanareo rilina ve ny andro sa mba tena mila amenina tena mirevitra tsara hoe hitanao ny andremby ampandalovina fotsiny izy dia maninona ny vy rehetrarehetra manantona azy ny vy rehetrarehetra jere tsara i Abimeleka dia nanana olana tamin'ny Abrahama satria izao ny zavatra hitany i Abrahama dia manana karazana domination spirituelle na fifehezana ara-panahy ary zay toerana rehetrarehetra misy any Abrahama na any amin'ny tany vahiny ary izy any amin'ny toerana tsy mahazatra azy any amin'ny hafa firenena dia i Abrahama no manapaka ary mitangorona eo amin'ny Abrahama avokoa ny fahasoavana ny fitahin'Andriamanitra ny valim-bavaka sy ny zavatra lehibebe zay tiany Abrahama toy izy Abimeleka manao enjana be ty lehilahy ty dia natony ny Abrahama dia niresany manao hoe manaova fanekena izy izy mba tsy nisy ratsy ahy ianao dia za koa tsy nisy ratsy ianao natahotra Abimeleka nahita n'ilay fifehezana ara-panahy tao amin'ny Abrahama dia vakiona hoe baiboly fa nandibany Abrahama indray Isaka ny fahavalony Isaka dia tsy reraka mihitsy manototra lavadrano loharano zany misotasota ny fangarana sy ny karazana asa zay nataony Isaka ny fahavalo fa arakaraky ny anitorana n'ilay loharano vomay memety ny fiainan'ny Isaka vomay izy tahin'Andriamanitra vomay izy mifesy manapaka ny zavatra rehetrarehetra ary izy ny soratra masina hoe tena lasa panjato be nanankarena mihitsy ity Isaka ity dia ozy izy ireo tompo-tanàna manao hoe mandeha any ianao mandeha ozy izy fa ianao mahery no zay ary raha zao no mitoy dia ho lasanao daholo ny arenanay rehetra sy ny fanananay rehetrarehetra ao aminao manomboka androany manomboka amin'ny herin'ny androany dia hisy hery masitona rena masitona fahasoavana masitona fitahin'Andriamanitra zay manao amena sady mitiatanana hitsanga aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy
tena nkely namanao mila mandray fifezana ara-panahy ianao amin'ny herin'ny androany fa miankina amin'ny ara-panahy ny zavatra rehetra hoe tsisy fiainana mandehandeha ho azy zany, tsisy fiainana metimety ho azy zany, tsisy olona maombombo ho azy zany, fa misy fanahy ao ambadika ao. Jerenao re Jakoba fa mpikitika mihitsy ny zanaky Labana, tena ataovy zay andehanany, tena misy problème fa hatramin'izay nahatongavany io rangahy nisy fotoana aloha i Jakoba tsy nanana fifezana ara-panahy 7 taona tokantrano fotsiny voatsangana, fa rehefa hitany amin'izay le secret, hitany amin'izay le lalana, dia le nanomboka nanana domination spirituelle izy, fifezana ara-panahy, dia ozy izy ny zanaky Labana. Tsy tsikaritra reo ve fa hatramin'izay nahatongavany Jakoba ohatran'ny lasany daholo ny arenany dada rehetrarehetra, ohatra ny arenany papa ihany io mifindra ao amin'ny Jakoba io ary raha zao no izy tena hoahorony io rangahy io daholo ny arenany ray aman-drenitsika. Izy nefa tia mitantsika, dia izy indray no manapaka atsika, mifeny zavatra rehetrarehetra. Ohatra zany ianao tsy miankina amin'ny toerana, tsy miankina amin'ny zavamisy, tsy miankina amin'izay anananao sy tsy anananao, fa rehefa mandray fifezana ara-panahy ianao dia eo aminao ny zavatra rehetrarehetra. Alleluia. Amin'ny herin'ny androany zay firy moa amin'ny herin'ny androany ho anareo manaraka amin'ny fahitalavitra, firy moa amin'ny herin'ny androany pasteur Paul? 5 6 5 amin'ny herin'ny androany zany. Fa androany aho dia iresaka aminareo mikasika ny planin'Andriamanitra sy ny planin'ny Satana. Misy fotoana isika tsy malala ny planin'Andriamanitra dia lasa miady amin'ny fahavalo tsy fantatra ary lasa miady amin'Andriamanitra. Misy fotoana indray tsika mieritreritra hoe miady amin'ny devoly, kanefa tsy ny devoly ny adivantsika fa lasa miady amin'izy, miady amin'Andriamanitra. Dia rehefa tsy fantatrao le zavatra tokony izoranao sy ataonao dia mandeha anjambany ianao, ary rehefa mandeha anjambany ianao dia tsy mahita vokatra ianao mifanompoana an'Andriamanitra. Iresaka aminareo androany mikasika ny drafitr'Andriamanitra na ny planin'Andriamanitra sy ny planin'ny Satana. Misy tenin'Andriamanitra anankiray fahitsika ao amin'ny Jeremia 7:20 dia 9:10 fa izao malala ny hevitra iverako anareo dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, anome anareo fanantenana ny amin'ny, zany hoe io Andriamanitra ivavahantsika io zany rehefa mijery anao, rehefa nametraka planina eo amin'ny fiainanao dia tsy ny androany ihany nitany, tsy ny lasanao ihany nitany, tsy ny ampitso ihany, tsy ny ray volana ihany, fa mahitatra any amin'inona izy hatrany amin'ny farany. Ary reto no anisan'ny planin'Andriamanitra lehibe indrindra eo amin'ny fiainantsika. Voalohany indrindra misy ten'Andriamanitra zay any amin'ny Luka 7:5 ten'Andriamanitra hainao tsy enjery zany. Luka 7:5 filazantsarany Luka 7:5 aza miazakazaka makany amin'ny testamenta taloha fa tsy ihany zany. 7:5 amin'ny anaran'i Jesosy zao ny vakiny. Fa inona ny soa azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao, aza kanefa very ny ainy. Dika le hoe very ny ainy ary ambany misy bikely, inona ny heviny? Very ny fanahy. Zany hoe ny nisan'ny lohalaharana amin'Andriamanitra amin'i Jesosy Kristy, rehefa tonga eto amin'ity toerana ity ianao dia tsy ny anananao ny zavatra rehetra, fa voalohany indrindra ny amonjena ny fanahinao. Laza hoe amen. Ary Andriamanitra dia manao ny fomba rehetrarehetra anitsiana, anefena, anamboarana ny ao anatsika. Raha misy olona miteny manao hoe pasteur, ny lohateny le fandaram-potoana dia tena mahafinaritra mihitsy manao hoe sekoly ny fitahiana, mampite hamonjy. Fa rehefa tonga ao ianao
ohatrany tsy misy resaka arabola mihitsy, satria amin'ny olona ny antsony hoe fitahiana dia inona arabola, fa ao amin'Andriamanitra tsy zany ny fitahiana voalohany indrindra, fa ianao tafiditra ao amin'ny fiainana mandrakizay. Zay mba maniry ho any an-danitra dia aoka anao amena mafy izy, satria zany no planin'Andriamanitra voalohany indrindra aminao. Tsy anao anakarena, tsy anao ho tahiana amin'ny zavatra rehetra, tsy anao anana ny zavatra rehetrarehetra, tsy anao andresin'ny fahavalonao, fa inona avavonjy ny fananao. Ary misaoran'Andriamanitra, raha misy toriteny randray eto amin'ity toerana ity somary manitsinitsy ianao, mananatra, mikitikitika ny fiainanao, aza miteny manao hoe za tsoka ty tsony, tsotro zany mihitsy ny ten'Andriamanitra ny eritreretiko enoina amin'ny fiangonana io, zany eritreritra manao hoe fitahiana mipoapoaka, valimbavaka miraradraraka. Misy eto zany, ary tena misy. Fa ny zavatra mamaika an'Andriamanitra rehefa tonga eto amin'ity vavadin'ny lanitra ity ianao, dia ny anosika anao androsatra amin'ny farany, ary tsy amelanao hemitra. Satria ny tanjon'Andriamanitra dia ity, ny anay eto fona aminareo raha somary resaka kely ny zavatra ataona eto. Ny zavatra ataona eto zay pasteur reto tsy mitady vola, tsy mikarama, tsy mila tambana, fa ny karamanay dia izao, ndray andro any mahitanao io tafiditra amin'ny fiainana mandrakizay. Dia rehefa tafiditra amin'ny fiainana mandrakizay ianao dia manana satroboninahitra zay, zany antsony hoe karama. Aza manana olana mihitsy ianao raha tsy manana zavatra tolotra amin'ny pasteur. Ozy ianao za menatra amin'ny pasteur, fa rehefa mirava amin'ny fotoana dia manao veloma izy, nefa za tsy zavatra omena azy mihitsy. Aza menatra ny amin'izany ianao, tsy zava-dehibe zany. Fa ny mamaky anay eto amin'ity toerana ity dia ahoana ny atonga anao ny fiainana mandrakizay, ahoana ny atonga anao tafiditra any an-danitra, ahoana ny atonga ny fananao voavonjy, ahoana ny atonga anao tena hoe iorona ara-panatsara, tafaray amin'Andriamanitra, miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny ten'Andriamanitra. Misy fotoana angerihavana mafy angeny mitory an'ireny hoe karazana famasinana sy fisarana fahotana ireny. Satria ny zavatra mahafinaritra ny olona amin'izao farany izao dia hoe aizany misy fiangonana afaka mampifaly, aizany misy fiangonana afaka hidirana, sady mba afana manao an'zatsy no afana manao an'zaroa, fa netsy takan'izany. Raha voninao any an-danitra ianao manana etaeta ho any an-danitra so any amin'ny fiainana mandrakizay, mpinamantsika namanay ianao, tena kely namanao raha manam-panirianao any an-danitra se tena namako se. Mafy tsara le tia-tanana raha faly ianao, nareo any arindrina any mitia-tanana mafy tsara sady mika aleloia. Zay ny voalohany indrindra rehefa tonga eto ianao, ary tiampaherenao diso fanantenana io satria ndranay misy amintsika tena diso fanantenana mihitsy rehefa tonga eto hoe Jesosy tsy zany eneny atongavako eto tsy zany eneny atondeko eto, fa zavakafa mihitsy manana olana manana problema dia natsondro zareo tany amin'ny radio hoe aty misy vahaolana, vahao ny oloko. Kanjo rehefa tonga eto ohatra ny tsy zany akory ny zavatra hitako eto, tsy zany akory ny zavatra reko eto, ka io ohatra n'ireny le manjonotrono reny. Iza taminareo nefa mba nanandrana nanjono, dia rehefa manjono ve ianao dia tonga dia lelapitana ny elefany. Ozy ianao amin'ny anarany Jesosy, mety kiraro tsisy ilany ny azonao avy any, kiraro ela be ny lona tao anaty rano. Fa raha te azo trondra ianao dia tsy maintsy mila kankana ianao. Raha ny faritra Mbatoranana ny voposany fianaratsondray ianao dia misy trondro sasatsasany mihinana manga hazo afangaro menaka kely. Dia amin'ny alalan'ilay olanao no mitarihan Jesosy ianao ho tonga ao ambala. Satria raha tsy nisy an'io ianao dia mety mbola nanony lalanao ihany ianao ka tsy tonga teto amin'ny toerany ity mihitsy. Fa rehefa tonga eto amin'izay ianao dia lazaina aminao ny marina fa te hitanao any an-danitra Jesosy, namonjy anao izy, nanafaka anao izy, nandatsaka ny rano izy mba hamonjena antsika tsiraray avy raha faly ianao, asiorakoraka sy tia-tananao mafy be ho an' Jesosy.
mila mika. Aleluia, mafy tsara ianao rafaly. Aleluia. Zany ny planin'Andriamanitra voalohany reny. Faharoa dia ity, rehefa tonga eto ianao ka mahita ny fahasoavan'Andriamanitra, firy aminareo zao natsapa mihitsy hoe tena nitahian'Andriamanitra ianao rehefa tonga teto, niova ianao, niova ny zavatra rehetrarehetra. Ha, tsika rehetrarehetra dia zao no izy tsy mijanona amin'izay ny planin'Andriamanitra, fa ny planin'Andriamanitra dia ity. Ozy izy ny Matthieu 10:19 manao hoe zay nomena maimaimpona ozy izy izara maimaimpona. Donc evakina kely vetivety. Matthieu 10:10 Matthieu 10:19 sitrano marary atao hoana hony atsangano maty diovo miboka avoainy demonia, fa efa nahazo maimaim-pona ianareo ka manomeza maimaim-pona. Tsy mijanona eo amin'ilay hoe nivany olanao, voavonjy ianao, voavela helika ianao, ny fafana ny lasanao rehetrarehetra, lasa tsara toetra ianao, lasa mahafinaritra be ny toetranao, lasa manana an Jesosy ao anatinao ianao, tsy taizana retina antsony, milamina ny tokantranonao. Tsy izay ihany, fa rehefa natsapa ianao fa voavonjy, na dia mbola misy olana vitsivitsy azy eo amin'ny fiainanao, dia mila mamonjy ny hafa iankeo ianao. Ary za nampy hivavaka ao anao mba amin'ity taona ity, ao anatin'izao atsasaky ny taona izao, Andriamanitra ny hamonjy ny ankonanao sy ny fianakavianao. Fa miainga amin'ny etaetanao io, aza mionona fotsiny hoe voavonjy afaka milamina ny zavatra rehetrarehetra, dia zay ampiazay. Za tsy maninona mihitsy na za rery ary makany an-danitra aza miteny an'izany. Fa rehefa novonjen'Andriamanitra ianao, ny planin'Andriamanitra momba anao dia zao, tsy hijanona fotsiny amin'izao ianao. Tamin'ny marainy zay za io moa mianatra, aloha tsy teny ianina fa te mianatra zay, misy maromaro zay mianatra. Dia le mpampianatra anay mpanompon'Andriamanitra, izy tsy vavaka ato fa manana ny fiangonana, dia mijova volombelona io izy. Dia izy moa tena nitomany mihitsy nijova volombelona, hoe samy tantara mitsainany amin'ny teny vahiny zany. Dia miteny daholo, miteny ry pasteur Odon, miteny madame Yasina, miteny ry pasteur BDB, dia miteny ny tena, dia mba miteny koa izy. Fa eninao mihitsy hoe ay ity mpampianatra ity nisy zavatra ngezabe nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Zay moa nanoro-hevitra azy manao hoe zahay ary pasteur mpanompon'Andriamanitra izaranao an'izany, tena misy zavatra voakasika ny fonay. Zarao amin'ny olona rehetrarehetra zany zavatra fatsapanatsapanaao zany, fa ho be dia be ny olona ho resy lahatra. Raha tsika misy zavatra ngezabe, misy zavatra sarobidy nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika, fa tsy samy laza, tsy samy manokatra ny vavantsika sika. Fa tadidio tsara fa ny planin'Andriamanitra aminao ary nanay mahatonga le adinao io ane, tsy hoe voatery hoe asana devoly, fa indrandray misy zavatra takian'Andriamanitra aminao dia tsy ataonao le izy, dia lasa miseho le olana. Misy vaolana indrandray tsy amin'ny alalana délivrance fa amin'ny alalan'ny fankatoavanao n'Andriamanitra fotsiny, dia milamina le problème. Alléluia. Misy olana tsy hiva mihitsy raha tsy mizara ny fahasoavan'Andriamanitra ianao, raha tsy manokatra ny vavanao ianao, na dia tsy nanao amen ary nareo zava-misy zany. Jona rehefa tsy mitsoka nandositra, tsy sanjora, tsy sananambara ny ten'Andriamanitra, tratrana problème be izy. Ary ny vaolana dia ity, izy niverina nakany amin'le toerana zay nitenen'Andriamanitra, dia misoka bava, mijova volombelona, miteny ny zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainana, dia nilamina le problème. Tenenina akaikinao, ny ran'Andriamanitra ihany koa ianao hamonjy ny hafa. Tsy hamonjy ny tenanao ihany fa hamonjy ny hafa ihany koa.
aleloia. Famonjena ho an'ny hafa, tsy voatery toriteny ianao fa ambarao amin'ny hafa fotsiny zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao. Firy aminareo aloha resy lahatra an'izany fa ohatra misy lasa saina be mihitsy. Mbola eto ihany ve ianao, eto amin'ny trois frères ihany ve ianao zany? Misy lasa saina be mihitsy. Inona ary nidiran'izany amin'ny trosa? Za zao marary, za zao manana olana, za zao ao anaty problème, zay ny tongavako eto. Misy idirana zany. Nanay ny olantsika indrindrandrindra raha mpanompon'Andriamanitra efa ela nanomponan'ny tompo ianao, tsy voatery fametran-tanana io, fa nandray misy zavatra tian'Andriamanitra ataonao fotsiny ao, dia Andriamanitra mandamina amin'ny fiainanao. Satria izy tsy ny hamonjy anao fotsiny ny planiny, fa ianao afaka hamonjy ny hafa. Eo anivon'ny ankonanao sy ny fianakavianao aza-kivy mihitsy ianao. Ianao manaraka ny fahitalavitra, manaraka nyty CD ity, na ihany koa manaraka amin'ny alalan'ny YouTube sy internet, aza-kivy mihitsy ianao mitona ny ankonanao, mijoro vavolombelona, milaza ny fahatsaran'Andriamanitra. Satria tena planin'Andriamanitra mihitsy tsy ianao rery miditra ny lanitra, fa ianao sy ny ankonanao, ianao sy ny fianakavianao, ianao sy ny mpiray-tanàna aminao. Aleloia. Ianao sy ny mpiara-miasa aminao. Laza hoe amainina. Ka azafinina ho anao rery ny fahasoavan'Andriamanitra. Fa manana tanjona, manana fanirina. Marina fa mety angovotra be ianao amin'ny voalohany, mety hiboredika ny lelanao, mety le zavatra tianao tenenina mety tsy voateninao akory, tsy maninona zany. Fa rehefa manomboka mizotra amin'ny planin'Andriamanitra fotsiny ianao, dia ho hitanao fa misy zavatra tsy angatanao, misy zavatra tsy tolomanao ambavaka akory, fa vokatra izay hetsika anao taonao zay dia malivavaka anao Andriamanitra. Haleloia. Hatreto aloha ohatra ny tsy dia mbola mahafinaritra loatra zany afatra zany. Fahatelo eto angamba manomboka ioraka be amin'izay ianao. Genesis 12 dia ny andininy faharoa. Genesis 12 dia ny andininy faharoa. Amin'ny anaran'i Jesosy, rehefa niantso any Abrahama Andriamanitra hiala tao amin'ny ray aman-dreny sy ny fianakaviany. Za eto entre parenthèse kely, eno vetivety misy mpanompon'Andriamanitra ao mbola mipetraka ao amin'ny ray aman-dreninao ianao, dia misy zavatra tsy mety be dia be mihitsy hitanao ao, fa ianao tsy afaka mikofoka, tsy afaka manao ninina. Satria ny trano hipetrahanao dia trano ny ray aman-dreninao, ary matetika aza mbola ny ray aman-dreninao ny manome anao fond, mamelona anao ary mikarakara anao. Fa hivavaka ho anao androany mba hialanao eo amin'ny toerana io. Anokatra lalana ho anao Andriamanitra, ary hanana fahaleovan-tena madidio ianao, dia hanangana anao fitahina tokoa Andriamanitra, ary ho fitahina ho an'ny hafa ianao. Aleluia. Satria misy olona tonga eto te hijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao fa tsy afa manoatra ianao, satria ao amin'ny ray aman-dreninao sy ny mpiray-tampo sy ny fianakaviana ianao no mipetraka. Vao miteny ianao tonga dia manoatra anao izy mianakavy hoe zay indray le mpivavaka, zay indray le fanatikana fivavahana, zay indray le sekta. Vao miteny kely ianao ohatrany tsy mety ane le manandro, tsy mety ane le manao skidy, ohatrany tsy mety ane le manao mpisampy, zay le mpivavaka be, andeha mandeha dana mitady trano, fa maninona mipetraka ato aminay, fa maninona mihinan-kanina ato aminay. Dia ho hitany tsara fa hanokatra lalana ho anao Andriamanitra, ary ianao dia ho fitahina lehibe indrindra eo an-tanan'Andriamanitra. Sady mitsangana ianao no manao amaina no mitia tanana raha mino an'izany ianao. Fitahina ho an'ny fianakavianao ianao, ho an'ny mpiray-tampo, ho an'ny manodidina. Enina io avanao manenjika anao io aza miomana ianao, fa ianao no hamelona azy, ianao no hamelona azy. Aleluia. Akary mafimafy le aleluia. Eo mpitsanganana eo tenenina manao miomana ianao, fa ianao no hamelona ny fianakavianao, hamelona ny mpiray-tampo. Dia somary ampahirezo kely izy, na io olona manenjika anao io aza ianao no hamelona an'io. Omeo amenina mafisary zany, mahazo toerana. Firy aminareo no mino an'izany. Misy olona zao mieritreritra hoe miredirety,
zany mihitsy ny plan'Andriamanitra. Fahatelo, larana fahatelo. Dia ny tonga antsika ho fitahina tokoa. Tsy mety amin'Andriamanitra ianao afa-baraka io, tsy mety amin'Andriamanitra ianao sahirana io, tsy mety amin'Andriamanitra ianao latsain'ny olona io. Ary za dia mitory aminao androany fa ny larana fahatelo amin'ny plan'Andriamanitra dia nitahinanao. Ary tsy ho velan'Andriamanitra raha tsy tonga amin'izay toeran'izay ianao. Ary ny tena marina anie dia zao hoe misy olona miakatra tsikelikely satria ela be vao madio. Efa madio dia miverina maloto indray dia mbola tsy sasana indray aloha. Dia mandeha tsikelikely, miova tsikelikely, miakatra tsikelikely. Misy olona takan'izany ao. Fa misy karazan'olona indray mandeha angana be mihitsy fiovan'ny fiainany. Ao anatina fotoana fohy variana ianao mijery azy hoe ity olona ty ve lay boka nitrosa teo aloha, ity olona ity ve le tsy nanana aniko hoanina teo aloha. Ohatra le anabavy nijoro vavolombela teto amin'ny sekoly ny fitahina. Za zao re olona nanome azy frais, za zao nanome azy sakafo hoaniny. Volana vitsivitsy ao aorianan'izay izy mitsangana eto amin'ny alitara, nahazo fiarakodia, nahazo asa tsara. Rehefa avy nijoro vavolombelona izy niresaka taminy tsy mampino ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanareo mivady. Dia lazainy teto fa efa azo le fiara anankiray dia manao taxi be eto Antananarivo fa mbola ho avy koa ny fiara manaraka. Hoy izay hoe misy olona mandeha tsikelikely ny fiovan'ny fiainany, fiakaran'ny fiainany. Iny aloha ohatra ny tsisy nanao amen. Fa misy olona indray ohatra n'izy mivady ireo ao anatina fotoana fohy tonga dia mitsimbadika ny tantara, miova ny zavatra rehetrarehetra, miakatra any amin'ny faratampony mihitsy. Za dia mitsodrana anao amin'ny anaran'i Jesosy tsy hitovy laharana amin'ny fianakavianao manamanana io ianao, fa andeha lavitra noho io ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Ny fianakavianao manana indrindra dia ho gagany amin'ny zavatra ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ao ambadika tiavatra ity. Satria ny plan'Andriamanitra ao anao dia zao, ianao ho fitahina tokoa. Tsy ianao ampahantraina, tsy ianao mpijaliana, tsy ianao atao sahirana, tsy ianao potika amin'ny fiainana, tsy ao anatin'ny plan'Andriamanitra zany. Fa ny plan'Andriamanitra amintsika dia zao, takany Abrahama. Takany Abrahama. Misy mpanompon'Andriamanitra anankiray ny teny manao hoe za rahalahy ozy izy tsisy raraiko an'izany fa na ohatran'ny Lazarosy ary tsy mampaninina zany nareo izy rehefa miteny dia hoe zay taranaki Abrahama, zay taranaki zao, fa za rahalahy ozy izy tsy maninana ohatran'ny Lazarosy ary ozy anao rery zany satria Andriamanitra tsy nanoratra antsika tamin'izany. Misy safidy diso tao amin'ny Lazarosy, misy fiononana diso tao amin'ny Lazarosy. Ianao nge afaka ny tonga any an-danitra ihany, fa rehefa tsy mahalala ny marina ianao dia misy zavatra be deaibe tsy azonao eto amin'izao tontolo izao, fa ianao any an-danitra ihany. Tsy azo faritana amin'ny fananan zavatra ny fandovana ny fiainana mandrakizay. Zay aloha dia marina. Tsy hoe rehefa manana fiara be deaibe manana trano be deaibe manana peratra volamena tena feno ny ratsan-tanako, manana compte be deaibe any amin'ny banky dia ho any an-danitra, tsy azo faritana amin'izany ny lanitra. Fa na Lazarosy ianao na Abrahama makaiza foana. Fa izy ny tianao kokoa ohatran'ny tsy miteny mazava tsara. Antaninina manao izy ny mety aminao i Lazarosy sa raha i Abrahama ianao dia namanay ianao zany. Amen na mafy be. Fa ao anatin'ny plan'Andriamanitra. Rehefa misokatra ny masom-pananao, rehefa mahiratra ny masom-pananao, rehefa malala ianao hoe zay ny plan'Andriamanitra, dia manomboka manohatra ny toerana io ianao, io zava-misy io ianao, dia tsy manan-ky an'io ianao dia ho hitanao anie. Misy fotoana za tamin'iza sahirana, tsy haiko na tamin'ny lakamisy izy iny sa alarobia ny teny an'ity,
de niteny tamin'Andriamanitra mihitsy vavaka nataoko zany ary maro aminareo manao zany. Andriamanitra maninona ny ampijalianao, maninona ny am'ty trano ty mipetraka, maninona no mijaly, maninona ny tsy mitovy amin'ny paster rehetrarehetra, maninona ny sahirana, maninona ny afa-baraka taka an'izao. Ozy izy Andriamanitra, ianao ne safidy an'io ianao ny resy lahatra amin'io de ianao niditra tao ary tsy manana eritreritra ialao. Za terenao anovanao fa ianao tsy mety miova. Satria tamin'izay fotoana zay petraka tamina trano anankiray zay efa nisako teto tamin'ny herin'ny larobia ngaminy tamin'ny sabotsy ay tsy afajavina trano efa avy rehetra io, efa avy may, tsy azona masoandro io trano io, sady kely ny manahirana no ohatra misy zavatra hafahafa zany, fofona hafahafa. Ny fandrinao amin'le izy fandrinanao hôpitaly tafiditra tao de tsy tavoaka tsony. De io ny men'le tompotrano anay zany hoe io zany ny lovanareo paster, io zany ampiasao fandrinanao hôpitaly. De le ciment le trano fiaino rano, fiaino bobongolo, de ao anatin'le trano zany ianao sepitra be mihitsy. De zay ny vavaka nataoko, fa maninona Andriamanitra de ataonao takan'izao. De ozy izy ny tompo, tsy zany napiditra anao tao fa ianao niditra tao. Fa rehefa resy lahatra ianao mila mialao ianao ka te alao de anokatra lalanao anao Andriamanitra manana plan tsika, manana dravitra atsika, fa manaja ny safidinao koa izy. Indrandray ianao mihitsy misy fotoana Andriamanitra manokatra lalana mandefa problème ialanao amin'ny trano terikely io fa ianao tsy mety miala. Malahelo mihitsy indrandray rehefa misy fotoana le miakatra ny rano ohatra n'ireny sambo reny ny farafara ohatrano reny le sio madiso, le sio afafo reny mitsingevana daholo. Misy fotoana ny olana Andriamanitra te hanokatra ny sainao fa ianao tsy mety. Ary aoko fantatrao fa ianao de nateraka ho lehibe, nateraka ho tahina, nateraka ho mpandresy, nateraka mba anapaka eto amin'izao tontolo zao. Mila mena mafisary zany azafady. Ny plan'Andriamanitra fatelo de ity ny tahina antsika tsy raha yavitra. Tsy hoe ianao avela ao anaty fahantsana de ao ianao manapatokana ny fiainana mandrakizay. Tsy zay. Rehefa manaiky an'io ianao ka mijanonao ianao de izy Andriamanitra manao hoe ay io ny mety aminao, tsy afaka maniry anao anaka. Fa amin'ny fotoana ianao mahalala ny marina hoe ay Andriamanitra afaka mitaha, ty fiainako ty afaka miova, za mbola afaka tahina Andriamanitra, de ho hitanao anie. Zay ozy izy Andriamanitra ny fiandrasako. Za mamelatra zavatra eo alohanao fa anao safidy. De rehefa avy teo ange rehefa nanao an'izay vavaka zay de namangy amin'ny fanan'Andriamanitra. Zany eny matozao anao fa ianao ny tehiditra ao. De tsy nanaiky amin'izay za ranga tsy mipetraka amin'ity trano tsy afajaviny ty sady maimbo ny fandrinan'ny hôpitaly ny tsy mahita masoandro no misy fofona no ohatrany tsisy fanatrehana. Misy karazana trano tsisy fanatrehan'Andriamanitra mihitsy. Tena miteny aminareo marina zany. Na mivavaka be ohatry ninona ianao, fofona hafahafa ny ianao fa tsy fofona fanatrehana. De rehefa aveo nisokatra ny lalana nomen'Andriamanitra vila tsara tare zay. Alleluia. Mety tsy ino ahy ianareo fa tsy de mifanalavitra ny fanireo trano anankiroa reo tamin'izany fotoana zany. Tanao ny plan'Andriamanitra fatelo de zao ny atonga anao fitahina tokoa. Anana amin'ny maizy ianao, anana amin'ny maizy ianao, isongadana tsy hitovy amin'ny olona rehetrarehetra. Tiako mba hisokatra kely ny vavanao de teneny ny tenanao hoe za olona miavaka, tsy mitovy amin'ny fianakaviako tsy mitovy amin'ny praitapo, tsy mitovy amin'ny ray aman-dreniko, olona hafa mihitsy satria manana an Jesosy, manana ny fanan'Andriamanitra, olona hafa mihitsy karazan'olona mahomby mpandresy, tahiry Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Za zay olo zay te tanana sirakoraka. Alleluia.
tsika vahoaka anatananarivo sy ny manodidina rehetra vaovao mafaly seminaira vaovao be manomboka amin'ity alarby ary mandritry ny iray volana iray manontolo iray volan'ny fitahin'andriamanitra sy ny fifehezana ara-panahy na ihany koa fanapahana ara-panahy na antsona amin'ny teny vahiny hoe domination spirituelle manomboka amin'ny valora sy sasamaraina ny vavaka fivadikanina fa mitoy amin'ny 12 taona kosa ao anatin'ny sekolin'ny fitahina etsy amin'ny lettre frère Henri Fanambojanahary ireo mpanompon'andriamanitra ao anatin'ny baiboly dia nanapaka teo amin'ny tanin'ny fahavalo hoy Abimeleka tamin'ny Isaka manao hoe mialahy eto aminay ianao fa ianao maherinao izay tongariny fotoana iovan'ny fiainanao andraisanao fandresena sy fiovana fahasalamana tanjaka sy hery fanambinana manokana avy amin'andriamanitra ao anatin'ity iray volan'ny fitahin'andriamanitra ity manentana sy miantso antsika mianakavy amin'ity alarby dia etsy amin'ny lettre frère Henri Fanambojanahary manomboka amin'ny valora sasamaraina ny vavaka fivadikanina ary mitoy amin'ny 12 atoandro ao anatin'ny sekolin'ny fitahina iray volan'ny fitahin'andriamanitra sy ny fifehezana ara-panahy Sendra mandalo, urin favaro